zavatra izy zay ary tsy olona ny ivelany ihany ny anaovana azy fa olona tonga eo amin'ilay rendez-vous nomen'Andriamanitra satria totananao dia misaoran'Andriamanitra sady koa amin'ny herinandro vaovao afahantsika indray mbola manovo ao amin'Andriamanitra raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao indray ny famindrapo lehibe atolotra ao ary misaotra ny amin'ny fahafahanay miaona aminao eto amin'ity toerana ity androany misaotra satria efa vonona eto ny fahatsaranao rehetra Andriamanitra arak'izay rehetra taridalana efa nomenao raha vao nanomboka izao taona izao fa ny fanamarinana azy dia eo amin'ny fiainany tsirairay avokosa misaotra fa nomenao sady ty herinandro vaovao ty mandiha herinandro vaovao zahay miaraka amin'ny fanatrehanao Andriamanitra misaotra satria herinandro vaovao misokatra indray ty ahafahana indray mbola mandroso lalindalina kokoa indray eo amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra ary manitsy ny dianay fanitsy koa amin'ny tontolo sitraponao rehetra Andriamanitra misaotra ny amin'ity fotoana ity satria ianao no efa tompon'ny fanasana ary ianao no efa tonga talohanay teto sady androany Andriamanitra ao mendrandra sy manatenanao zay ary mendrandra sady koa ny famanginao amin'ity fotoana androany ity fantatray fa zao ianao Andriamanitra tena marina amin'izay rehetra nolazainao ary eto amin'ity toerana ity rehefa eto ny rendez-vous nomenao dia niza mpanompo atsanganao eto dia hamarinanao foana ny teninao misaotra fa tsy miankina amin'ny hoe iza ny tonga androany na iza ny tsy tonga fa ninona zavatra mety miseho dia azo antoka fa miasa eto ianao zao voninahitra ny anaranao rery ihany ho anao fankasitrahana voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana tompoko Mahatsiaro ako ndray mandeha izay mba zaraiko aminareo tahaka ny ilay vavolombelona nentin'ilay olona tamin'ny zoma dia hoe namonjy sekoly teto izy talata dia nandray teny dia nivoaka tonga dia marina ilay izy nisy fotoana indray andro izay tamin'ny mbola teny ampasapito sekoly dia tao anaty sekoly tamin'izay dia pasteur Jao no tondra ny afatra tamin'izay dia tao anatin'io fotoana io dia nisy tenenina hoe voaketo ianao dia mahita fity dia niraisiko ilay teny hoe tena marina ho azy zany dia nivoaka teo tokoa dia voaka teo dia naneno ny telefona dia nisy niantso hoe tongava ianao aty izao dia izao fa misy zavatra ilako anao fa misy zavatra omeko anao alleloia hitanao le fiasan'Andriamanitra mihitsy zay Andriamanitra zany tsy miandro olona mitaraikiraiky zany fa vao miteny izy dia marina ho an'izay tonga dia mandray eo ny eo ary jereo ny baiboly fa zay mihitsy ny fiasan'i Jesosy fony izy tetỳ amin'izao tontolo izao vao miteny Jesosy eo dia izay mandrombaka tonga dia mahazo amen ary androany mino fa andray zavatra ianao amen ndao jery tenin'Andriamanitra vetrany aritsika Jeremia toko voalohany dia tenin'Andriamanitra efa nozaraiko ity fa angla hafa indray nijerentsika azy Jeremia toko voalohany dia ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry Jeremia inona zao hitanao zao ary hoy izao ratsakazo Mahatsiaro no hitako dia hoy Jehovah tamiko marina ny hitanao azy fa Mahatsiaro aho mba hatanteraka ny teniko amen Andriamanitra miresaka amin'ny Jeremia eto dia loha hevitra ho raisintsika androany dia izao hoe mahatsiaro anao Andriamanitra amen mahatsiaro anao Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa mahatsiaro antsika dia izay ny teneniny izay nolazainy ny tsaroany voalohany ty tantara ty dia tahaka izao ilay fitrangana niantso an'i Jeremia Andriamanitra dia rehefa niantso azy Andriamanitra dia izao no nataony hoe inona kay ny hitanao ry Jeremia dia hozy izy Jeremia hoe ratsakazo Mahatsiaro no hitako dia raha hitantsika misy note kely ery ambany ery dia le hozy izy hoe Mahatsiaro dia hoe ny amigdala no ataon'ny Hebreo hoe hazo Mahatsiaro satria mamony alohan'ny hazo sasany dia ohatr'izao le izy le amigdala amande
dia ny zavatra mitranga rehefa any amin'ny zareo satria io fireneny Israely io mizara roa dia misy climat anankiroa. Ny aty amin'ny tapany ambany mandray ny climat aty amin'ny Afrika, dia ny tapany ambony mandray ny climat any amin'ny tapany avaratra any, zany any zany misy glasy, misy neige. Dia rehefa tonga ny fotoanan'io neige io dia rakotra ny tany rehetrarehetra dia tsisy zava-maniry maniry mihitsy zany fa maty daholo ny zava-maniry rehetrarehetra. Dia ty fotoana ty fotoana efa manomboka miala amin'izay zany ny glasy, dia efa miova miditra saison manaraka. Dia ny zavatra mitranga dia zao, amin'io fotoana io zany dia ny hazo rehetrarehetra mbola maty daholo, fa ty amandy ty no hazo mamono voalohany indrindra amin'ny hazo rehetra. Zany hoe rehefa miala zany ny glasy dia io amandy io manomboka tonga dia mamono voalohany, dia izy mitsiry voalohany amin'ny hazo rehetra. Dia ilay zavatra tian'Andriamanitra ampitaina dia tahaka an'izao, ohatr'izay mihitsy ny tiako iasana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Atsiarovako ozy izy Andriamanitra ny Israely, satria mahatsiaro atanteraka ny teniko. Na mbola tsy ara-potoana ara ilay izy dia manomboka miditra miasa Andriamanitra eo, tahaka ny famono'ny hazo rehetrarehetra mbola tara fa izy rery no mitsiry. Ohatr'izany ny finoana andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Ny olona rehetrarehetra efa very fanantenana, fa izay olona ray izay ihany no mananteny. Ny olona rehetrarehetra efa diso hevitra, fa izay olona ray izay mbola miandry an'Andriamanitra foana, ary miandry azy melohany fotoana. Amen. Zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra, ary tsy mahagaga raha hoe vao milatsaka ny teny dia misy olona mandray azy. Fa za mino fa na tsy mbola fantatrao aza ilay teny dia efa miasa sady ilay izy zao. Mba tantaraiky zavatra mampimera izay nareo. Rehefa mandeha mankany Antsiromo mandidy any moa dia adiny 4 ianao eny ambony taxi brosy. Enonao daholo i karazan-kira rehetra io dia tsy midapitsofiny ianao fa aiza ny fifatoanao any amin'ny Jesosy. Dia misy fotoana nefa rehetra misarika anao ilay izy, dia nahavariana misy hira-dreva dia izay dia ino koa ilay izy dia natsiarovako tonga dia ity tenin'Andriamanitra ity tsaroako voalohany. Mandeha ilay hira dia izao ny ataon'ilay hira: voninkazo adaladala ozy izy, voninkazo tsy misaina. Ny rehetra efa matory fa izy rery ho fo, ny rehetra efa tsy manantena fa izy rery mbola manantena. Dia hoe zay za mihitsy Jesosy. Tena ohatr'izany ny olona miandry anao, tahaka ny adala ny fijerin'ny olona azy. Aleloia. Tahaka ny adala satria ny olona rehetra tapimandry fa ianao rery ho fo mivavaka. Aleloia. Ny olona rehetra efa very fanantenana, efa tsy mahita ho atao fa ianao rery mbola mijoro dia mbola mitsangana ihany. Ohatr'izay fa madiako an'ilay hira. Satria alenao 4 heures, retour enao 4 heures, aiza ny fifatoanao? Dia tsy maintsy mifantika ianao any amin'Andriamanitra hoe za kosa Andriamanitra tsy meko an'izany ny fifatoako fa homeko anao. Fa androany te hiteny zavatra aminao, mahatsiaro anao Andriamanitra. Amen. Ary ozy izy voalaza ilay tenin'i Jesosy teo, tenin'Andriamanitra teo: mahatsiaro mba hatanteraka ny teniko. Niteny zavatra Andriamanitra tamin'ity taona ity. Amen. Ary izay ny zavatra iray tena tsapako dia ozy hoe sambatritsika reto ato amin'ity asa fanompony ity. Amen. Satria maninona? Tsy mandehandeha foana ny programa omen'Andriamanitra, fa vao manomboka ny taona dia meny ny taridalana hoe ty sorodalana ho arahanao mandritry ny taona. Dia tsy miala amin'izay ary tsy miala amin'izay koa ny zavatra ataon'Andriamanitra mandritry ny taona. Za tena miteny anao fa raha toritsika ohatra ity message ity any amin'ny fiangonana hafa na asa fanompona hafa taon'izao boiny, dia ozy hoe tsy mamaly any io. Tsy mamaly any io fa eto any io mamaly. Satria mifandraika amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eto, ny zavatra tenenina. Raha omeko ohatra anankiray ianao, za tena manantena an'izany. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe taona ny jobily ity dia fankalazana. Dia tamin'ny herin'ny pasteur John teny an'izao: zay teny fikasana tsy tanteraka rehetra hatramin'izay ho ataony daholo. Izany hoe maninona? Amin'ity taona ity zany manana fanantenana, fa ninona teny fikasana hatramin'izay tsaronao. Averiko, tsaronao dia ho ataony. Fa tsy hoe tsy tsaronao ilay izy, fa zay tsaronao dia ho ataony. Za zao tamaly ny saintsaina zany. Nisy rahalahy tamin'ny fotoan'andro rehefa niteny Andriamanitra hoe taonan'ny fahagagam-panontronana, famoronana, dia nahita lasopy tao anaty baolina izy teo ambony latabatra. Azonao? Nisy tamintsika ireo tsy vitsy
tamin'izany fotoana zany na nino namorona n'Andriamanitra vola tao anaty compte efa 0 négatif. Dia hoy izy marina zany amin'ity taon'ity politranga. Amen. Satria manino ho ataon'Andriamanitra atotony amin'ity taon'ity daholo izay nilazainy hatramin'izay satria manino mahatsiaro anao Andriamanitra. Amen. Zany Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika. Ary izay mahatonga ahiteny soa ianao fa tonga ato amin'ny asa fanompony ity. Raha voandroana ianao ny tonga dia arabaina fa tonga dia tafiditra ao anatin'le vaky ianao ka mitovy amin'ny olona na efa 20 taona lasa tato mitovy ihany ianao androany miaraka misitraka zavatra anankiray izay nitenenin'Andriamanitra. Amen. Mahatsiaro anao Andriamanitra. Andao hijery tantara kely tsika ao anaty Baiboly. Olona tena hoe nitsarovana tamin'ny androm-piainana. Genesis 15. Genesis 15 dia ny andininy voalohany. Dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mba amin'ny biby dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara nitoetra taminy tao anatin'ny sambo fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia nihena ny rano. Ary tampona ny loharan'ny lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranon'orana mivatravatra avy tany an-danitra. Ary nihena mendalana niala tamin'ny tany ny rano. Ary rehefa afaka 500 andro dia efa nihena ny rano. Amen. Hoy izy ilay ten'Andriamanitra, Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mba amin'ny biby dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra. Amen. Nahavariana tamin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao. Nisy fotoana adinon'Andriamanitra Noa sy ny biby rehetra. Fa tamin'ny fotoana anankiray izy dia hoy izy hoe nahatsiaro an'i Noa sy ny biby rehetra Andriamanitra. Fa inona no nitranga tao anelanela ny fananinona no adinon'Andriamanitra? Tsy Andriamanitra ve naniraka anao manangana sambo fiara angony ny biby rehetra midirina reo dia ndao fa ho avy ny safodrano. Izy ihany napiditra ny Noa tao. Fa nahavariana dia izao nisy fotoana adin'ny Noa tao anaty sambo fiara. Andao ny jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika eo na Genesis 17 ka ny andininy 14. Dia izao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha afaka afitona izao ampilatsaka ranon'orana amin'ny tany 40 andro sy 40 alina. Ary ny zavatra rehetra velona izay nataoko dia aringako tsy ho ambonin'ny tany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra nataony tamin'ny Noa dia izao 40 jours et 40 nuits no avy ny orana tsy hijanona. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny vavarano rehetra ny sokatra, ny varavaran'ny lanitra ny sokatra dia nisy ora mibatravatra avy any an-danitra. Fa ny tenin'Andriamanitra hoe 40 andro sy 40 alina ihany io. Vadika eo amin'ny 7 eo nefa tsika dia inona ny ambaran'ilay tenin'Andriamanitra? 7 ny tapany farany dia izao izy. Ary nahery tambonin'ny tany 500 andro ny rano. Raha tokony 40 andro dia lasa 500 andro. Teo ilay fotoana nanadinon'Andriamanitra ny Noa. Ary tia ny zavatra tena grave eo anatin'ilay izy. Tamin'ny fotoana talohan'ny safodrano Noa nifantoka tsara tamin'Andriamanitra. Tena nifantoka tamin'Andriamanitra izay zavatra rehetra nitenenina. Dia tsisy ny latsaka nankely izay zavatra nitenenin'Andriamanitra taminy fa vitany. Tafiditra tao anatin'ny sambo fiara izy, toka ny safodrano, tao amin'izay no avariana tao. Inona nahavariana ny Noa tao? Fa izao ny zavatra nitranga ny azoko antoko, tsy nivavaka intsony Noa vao tafiditra tao anaty safodrano ka ambara-bivoaka ny tao. Inona nahatonga n'Andriamanitra nanadino an'i Noa tamin'ny fotoana io? Jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoe Isaia 12. Ny andininy 2. Isaia 62:2. Dia izao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny firenena ahita ny fahamarinanao
Ary ny mpanjaka rehetra hitany voninahitra ao dia omena anaram-baovao zay ho tonon'ny vavan'i Jehova. Safady ohatrany diso ankapizany. Le ambaran'le ten'Andriamanitra dia zao hoe ianareo, ozy izy hoe efa nanendry olona ozy izy ho any amin'ny mandanareo dia tsy mahazo manginy ireo na andro na alina. 62:6. Dia ozy izy le ten'Andriamanitra efa nanendry mpiambina ho eny ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalema, ko mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an Jehova aza mitsahatra. Fa mitsahatra no ato amin'ny fotoana io. No anefa nataon'Andriamanitra ho mpitily eny amin'ny manda dia mampiomana ny olona ny amin'ny danger izay ho avy. Fa rehefa tafiditra tao anatin'ny samfiary no avy voavonjy, nanginy izy nitsahatra. Nefa Andriamanitra miteny aza mitsahatra. Ary ity ny tena gravy. Ny loza mbola tsy lasa fa mbola eo fa no any tsahatra tsy mivavaka intsony. Fandrika be amin'ity taona ity. So ianao dia mieritreritra efa nyteny Andriamanitra tsy maintsy ataony izay teneniny dia za tsy hivavaka intsony. Danger zany ho an'ny fiainam-panahy. Satria Andriamanitra tsy manao ninina amin'ny olona anankiray izay tsy mahatsiaro izay nyteneniny ary tsy mampatsiaro azy. Andriamanitra mila patsiahivina ny amin'ny zavatra nyteneniny. Halleluja. Raha ny teny Andriamanitra hoe tonjobily ity, ianao mila mampatsiaro an'Andriamanitra. Andriamanitra, ianao ny teny taom-panafahany ity, année de grâce ity. Dia ianao mila mampatsiaro an'Andriamanitra an'izany mba hahatonga an'Andriamanitra hitodika any amin'izay nyteneniny. Ary izay no nahatonga azy nyteny tamin'i Jeremia. Ahoana ozy izy? Mahatsiaro aho mba hahatanteraka ny teniko. Izany mila patsiahivinao isan'andro, isaky ny fotoan'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay nyteneniny. No atsy nampatsiaro an'Andriamanitra fa rehefa tafiditra tao anatin'ny sampifiara izy dia lamina tao, dia nigereny an'ny biby tsy no an'izy menakavy. Izay no nataony ambara-palasa safotra any. Nefa ny fotoana efa dépassé. 40 jours et 40 nuits tenenin'Andriamanitra fa lasa 150 jours. Prolongation lava be zany. Lasa jobily anankitelo. 50 taona teloko. Dia zao le voalazan'le tenin'Andriamanitra. Andrasany vakitsika le izy. Teo amin'le toko fahavalo teo dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Tampina ny loharan'ny lalina, ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranon'orana mivantravatra avy tany an-danitra. Izany hoe fa 150 jours après nahatsiaro Andriamanitra izay vao tapenana ny vavarano, nidina ny varavaran'ny lanitra, nitsahatra ny orana, izay vao niena ny rano. 40 jours anefa tokony ho tapitra. Tamin'ny 40 jours dia tokony tapitra ilay orana dia tsy nisy intsony. Dia inona ny tena loza ao anatin'ilay izy? 110 jours zany en danger no a. Satria maninona? Ianao nga mahalala zay eny amin'ny ny filazan'ny tenin'Andriamanitra dia zao. 5 akio 7,5 amboniny zay hvkl-mission zay avo indrindra. Zay ny ahavon'ny rano. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe teo amin'ilay tendrombohitra Ararata, Mont Ararat, any Turquie io tendrombohitra io. Dia tendrombohitra fara zay avo be io dia io tsy afaka zavona fa misy glasy foana eo atapony io isan'andro. Zany io zany ny toerana avo indrindra nefa 7,5 amboniny io ny rano. Inona ny tiako ampara? Danger zany. Satria naizanaiza zany toerana lehan'ny Noa dia mbola mety ho vaky io sambo na hidofotra tsy hidofotra roa io. Fa izy tsy nahatsiaro satria ny rano ozy izy, ny orana mbola tonga, ny rano mbola tonga. Dia tao anatiny io nefa tsy nahatsiaro. Jerenareo amin'izay le izy. Raha i Mosesy ny teo amin'ny toeran'ny Noa, vao nanomboka safodrano dia fona tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra aza aringana izao olona rehetra izao. Fa maninona ny aringanao? Fa maninona raha zany aringana? Zany ny toe-pon'ny Mosesy. Ny fona ho an'ilay olona mba tsy andriganana azy. Ary tia mianankiray. Raha mbola tsy tonga saina ara-potoana ary no hafa efa tao anaty sampifiara izy ka nahatsiaro hoe Andriamanitra ny teny 40 jours ko maninona ty efa 150 jours efa dépassé. Dia raha teo no any nahatsiaro ny vavaka dia nahatsahatra Andriamanitra malaky le izy. Fa tsy tsaroany Noa hoe
nisy zavatra nytenenin'Andriamanitra ane. Mila mahatsiaro tenin'Andriamanitra ianao isan'andro. Amen. Mila tsaroanao izay nytenenin'Andriamanitra dia apatsiahivinao an'Andriamanitra isan'andro. Satria izao, ozy aho hoe raha tamin'io no tsy nahatsiaro Andriamanitra dia maty teny ambony rano. Dia izao ny zavatra nitranka. Tapitra ny 150 zoro, tsahatra ny safidrano, nanomboka ny ena ny rano. Satria nahatsiaro Andriamanitra. Androany mahatsiaro anao Andriamanitra. Akaton'Andriamanitra daholo amin'izay manomboka eto izany ny varavaran'ny loza rehetrarehetra. Aleloia. Satria ny teny izy hoe ty taona ty taom-panafahana. Dia izay danger rehetra eo amin'ny fiainanao, akaton'Andriamanitra manomboka eto. Amen. Fa ianao mila mahatsiaro mivavaka dia mampatsiaro an'Andriamanitra izay nyteneniny. Ary ozy izy le tao amin'ny Isaia teo hoe aza mitsahatra. Dia ozy izy Jesosy hoe vavà mandrakariva aza mitsahatra, aoka ianao tsy ho reraka. Amen. Zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra. Oreto teny zavatra Andriamanitra tamin'ity taona ity, ho ataony izay nyteneniny. Fa ataovy kosa izay zavatra tokony ataonao mifanandrify amin'ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Jereo kely anie le nambaran'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny ao amin'ilay vity kosa le toroy pasteur tamin'ny Zoma. Dia nisy point anankiray mba nafinaritra anaty hoe zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Aleloia. Le vity kosa 25, 21. Amin'ny anaran'i Jesosy dia ataoko aminareo ny fitahiako amin'ny taona fahaenina, ka izy vokatra ampy ho anareo amin'ny 3 taona. Aleloia. Hoy hoe 3 fois zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Amen. Satria Andriamanitra nitendry samy zareo hoe mitsahatra nareo amin'ny taona fahafito, amin'ny taona fahaenina. Dia rehefa tonga ny taona fahafito, fahavalo, fahaenina, fahafito, fahavalo dia 3 fois mivokatra. Dia izy zavatra triple portion zany no ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Amen. Fa zao aza maika ho any an'ilay triple portion, fa tripleo koa fanoloran-tenanao. Amen. Ataovy avy telo eny ny fanoloran-tenanao. Izay mahatonga hiteny hoe Andriamanitra anao izay nyteneniny, fa ianao koa ataovy izay mifanandrify proportionnel amin'ny zavatra nytenenin'Andriamanitra. Izay zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao. Satria Andriamanitra marina amin'izay nyteneniny, ary tena tsy midify amin'izay no teneniny. Dao nefa hiaraka hitantsika amin'ity taona ity. Amen. Nahatsiaro mihitsy ahako nisy rahalahy le tsy haiko izay nahatsiaro an'izay fa tsy teneniko ny anarany. Nisy olona nytenenin'i Jesosy teto hoe ho avy 10 eny ny karamanao. Dia rehefa tonga ilay fotoana tena tanteraka ilay izy, avy 10 eny ny karama. Dia ohatr'izay ilay zavatra ho ataon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy midify amin'ny zavatra ny teneniny izany, fa rehefa iny dia iny mihitsy no ataony. Amen. Ka za mino fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zao tsika ny fotoana atsiarovan'Andriamanitra atsika, dia zao koa Andriamanitra miasa. Ninona teny tsaroanao dia iny ihany no ataon'Andriamanitra. Dia ampatsiarovy an'Andriamanitra izay zavatra efa nyteneniny. Za tena mahatsiaro an'izany hoe nisy fotoana tena tany amin'ny 2010 dia nisy teny nomeny mpanompon'Andriamanitra, nomeny Jesosy ny mpanompon'Andriamanitra hoe zao no ataoko aminao. Tadidiko hatramin'ny daty sy ny ora ny toerana niraisako an'ilay izy. Mbola tsy nitsanga ilay izy androany, fa zao foana ny nataoko. Tsy maninona na mbola tsy mitsanga, fa za mino fa rehefa niteny ianao Jesosy dia ho ataonao io. Satria Andriamanitra tsy miteniteny zavatra foana izany, fa izay teneniny tsy maintsy ataony. Fa ianao mila mampatsiaro azy amin'ny fotoana rehetra. Jereo tsara ny zavatra nitranga tamin'ny Daniel. Daniel 7:1. Dia mampatsiaro antsika an'izany hoe Andriamanitra rehetra rehefa niteny, tsy taraiky izany Andriamanitra amin'izay niteneniny. Amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius, zanak' Asuerosy avy amin'ny taranaky ny Mediana,
zay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeana tamin'ny taona voalohany nanjakana. Izao Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'i Jehovah ny Jeremia mpaminany, izay hataperan'ny 70 taona amin'ny hafoanan'ny Jerosalema. Ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompo ny tavako hitady izay ivavahana sy fonana amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra aho ka nitsotra hoe indrisy tompo. Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po ho an'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Amen. Zao le zavatra nitranga. Andriamanitra nanome teny faminaniana tamin'i Jeremia hoe andeha ho babo ny zanak'Israely any Babilôna. Dia 70 taona ny durée an'io fahababona io. Dia ny zavatra nitranga dia zao, isan'ilay lasa babo Daniel. Nandray ny boky ozy izy araka ny tenin'Andriamanitra. Dia zao ny nambarany hoe Daniel nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'i Jehovah ny Jeremia mpaminany, izay hataperan'ny 70 taona. Zany hoe namaky tenin'Andriamanitra zany le faminaniany Daniel. Dia teo izy nahita hoe hoay Andriamanitra ny teny hoe 70 taona ho ny faharetan'ity fahababona ty a Babilôna ty. Dia nikotin'andro izy. Dia araka voalazan'ny tantara dia zao hoe tamin'ny 68e année, fahavalo amby 80 taona namaky an'io Daniel. Dia ozy izy 2 taona sisa hoay ho tapitra le fahababona ty a Babilôna. Dia inona ny nataony voalohany? Lasa ozy izy nanoka tena nivavaka tamin'i Jehovah. Dia nanao fifadikanana 220 andro Daniel tamin'ny fotoana io. Alleloia. Nahatsiaro tenin'Andriamanitra izy. Dia teo izy nanomboka nijoro ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra nampitondrany an'i Jeremia mpaminany ho tapitra ty fotoana ty. Alleloia. Lasa izy nivavaka malaky. Zay ny réaction tokony ananako sy anananao amin'ity taona ty. Amen. Mahatsiaro le ny tenenin'Andriamanitra dia miazakazaka malaky, mivavaka, midira fifadikanana amin'ity. Raha mety tsy mbola mpanao an'izany ianao hatramin'izay, midira ao anatin'io fotoana io. Fa midira isan'andro ao amin'ny vavaka mba ho marina izay ny tenenin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Vavaka Daniel. Dia ny zavatra tena nahagaga dia zao, zay mihitsy ny nandefasan'Andriamanitra ny Daniel tany babo tany a Babilôna tany. Satria zao ny zavatra nitranga. Ezra toko voalohany dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia, dia nitairin'i Jehovah ny fanahin'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia. Ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe izao ny lazain'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia: ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomeny Jehovah Andriamanitra ny lanitra, ary izy efa nandidy hanao trano ho azy any Jerosalema izay any Joda, koa izy avy moa aminareo rehetra ny olony. Amen. Ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny taona voalohany nanjakany Kirosy dia nitairany Jehovah ny fanahany. Kirosy olona gentilisa fa tsy jiosy, fa faminaniana nomen'Andriamanitra ny Isaia mpaminany. Dia nahagaga le tenin'Andriamanitra. Isaia toko fa 5:7 ny andininy voalohany dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao ny lazain'i Jehovah amin'ny voaosiny: dia Kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloana, sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloana, ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Faminaniana nety ny Isaia efa manjato taona ny tany aloha dia précieux zany Kirosy zany nanafaka ny zanak'Israely amin'ny fotoan'androny any a Babilôna. Dia namaky baiboly Daniel dia fantany hoe hoay Kirosy ny anjanony anaran'le mpanjaka. Io zany le olona nitedren'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely. Mila mamaky baiboly ianao. Dia ny vakiny ny baiboly dia fantany Daniel no nampahafantatra ny Kirosy hoe ny anaranao ny ka voatononao anaty baibolinay e.
ty voasoratra ato kirosy pa raisiny kirosy koa le teny de ozy izy Jehova name anty fahefany ty de za anafaka ny zanak'Israely sy anangana ny tempolo eny Jerosalema. Mila tsaronao ny tenenin'Andriamanitra fa mila patsehivinao koa Andriamanitra amin'izay zavatra efa noteneniny. Zay matoka le hoe tsy diso zany Andriamanitra amanjato taona ny anerireto zany Isaia zany talohany natokavany Ezrael 100 taona efa mahery tany, tsy haiko exactement le izy fa marina foana lay nitenenin'Andriamanitra. Ka izy ity na faminaniny efa tamin'ny androny eny lavara fa mety ianao misitraka azy androany. Amen. Amen. Tsy miankina amin'ny fotoana na miankina amin'le olona nitondra le izy fa Isaia ara ny teniteny fotsiny hoe zany kirosy zany hony. Iza koa mahita an'izany tsy fantatra hoe iza va de kirosy hony. Fa dia amin'ny fotoana le izy marina. Fa ny olona namaky Baiboliny na fantatra hoe aika ity le voalaza ny tenin'Andriamanitra teny précise eny le izy hoe ho ataon'Andriamanitra le izy. Inona ny zavatra nitranga? Namoaka didy kirosy. Tanamody daholo amin'izay ny Israely rehetrarehetra dia nanendro olona izy nakany Jerosalema nanangana ny manda sy nanangana ny tempoly. Alleluia. Tanteraka le teny fa raha tsy nisy olona anankiray mivavaka tsy tanteraka le izy. Daniel no nijoro hoe tonga dia hitirako ao amin'ny fifadikaniny teo izy Daniel ary tonga dia nivavaka izy mba hatanteraka ilay nitenenin'Andriamanitra. Nampatsiaro an'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoe ianao any efa niteny fa izay niteneninao tsy maintsy marina ary tsy maintsy tanteraka. Alleluia. Mahatsiaro anao Andriamanitra. Amen. Nahatsiaro amin'izay Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny tany fahababoana tany Babilôna satria nisy olona nampatsiaro azy ny teniny. Nisy olona nampatsiaro azy hoe ho tapitra ny io fepotona io dia nitsangan'Andriamanitra hoe marina zany. Dia ozy izy tamin'ny Jeremia mahatsiaro aho mba hatanteraka ny teniko. Mahatsiaro Andriamanitra hatanteraka ny teniny eo amin'ny fiainanao. Tsy haiko na mety efa misy teny faminaniana na mety teny efa voarainao hatramin'ny ela fa za teny aminao androany mahatsiaro Andriamanitra hatanteraka ny teniny. Ary ozy izy hoe ianareo mpampatsiaro an' Jehova aza mitsahatra isan'andro bara-pahitanao ny fitrangany. Za tena manao an'izany ozy aiko hoe ninona teny fikasana ny meny Jesosy ny ty asa fanompony ty hatramin'izay dia ndao ampatsiaro foantsika Jesosy mbola tsy nitranga le niteneninao tamin'izao hoe le niteneninao tamin'izany mbola tsy nitranga fa ozy izy hoe ampatsiarovy aho. Alleluia. Tenin'Andriamanitra anankiray Estera 9. Nisy olona nitsarovan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Estera 9 dia ndao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'iny alina iny tsy nahita torimaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fiadidiana ny tantara ary novakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany. Ka indro voasoratra fa Mordekay ny ampangany Bigitana sy Taresy rola isan'ny tsindrano mpanjaka dia ireo mpiambina teo ambaravarana izay nitady hamono any Aserosy mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, inona moa ny fisandratana sy voninahitra mba efa nomena Mordekay noho izany? Fa hoy ny zatovin'ny mpanjaka izay nanompo azy, tsy mbola nisy nomena azy. Amen. Ohatra izany tsika draindray. Adiny dino any ianao, tsy tsarony ianao. Ohatrany adiny fa nisy zavatra nataonao nefa tsy nahazo valim-pity ianao. Draindray ohatra misy fotoana ohatrany hoe vavaka ianao fa ohatrany tsy hitan'Andriamanitra tsy tsarony izany. Fa ny fotoana anankiray ahatserovan'Andriamanitra anao, iny ny fotoana tsara indrindra maliny ianao. Amen. Ty Mordekay ty haitsika tsara ny tantara. Mahatoky izy nijoro teo am-bavadin'ny mpanjaka. Ary le mahatoky tena nijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria isaky ny mandalo ao le prime ministre le atao hoe Amana, dia tereniny olona rehetrarehetra iakohako ao aminy.
fa ozy izy Mordekay za kosa tsy ekohaka aminao zany fa Jehova ihany ny ekofany. Dia nitoetra mahatoky teo foana izy. Tamin'ray andro dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe nisy olona nikonokony hamono ny mpanjaka tao. Dia nisy rola le garde royal zany nikonikonina anio ndao vonotsika ny mpanjaka. Dia Mordekay eo ambavady mipaseho daholo ny information rehetra fatany secret misy mikonikonina hamono ny mpanjaka. Dia navoaka le secret ny teneniny tamin'ny mpanjaka dia tratra reo. Dia avitra soamantsara ny mpanjaka. Fa inona no nitranga? Tsy nahazo valipity Mordekay fa nijanona ho chef sécurité teo ambavady. Ndraindray no ohatra mieritreritra zany hoe nanao zavatra be fa adiny. Ndraindray no ohatra mieritreritra hoe tena mba tokony nahita valipity kosa teto hoe fa adiny. Fa ny fotoana anankiray tsara indrindra dia zao. Ndray alina amin'izay nataon'Andriamanitra tsy nahita tory le mpanjaka. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe navoaka ny boky fitadidiana. Fakina daholo ny tantara tao. Dia hita tao hoe way Mordekay hoany tamin'ity fotoana ity dia zao ny zavatra nataony. Dia ozy izy mpanjaka inona ny valipity efa nomena azy? Dia hoe tsisy. Teo ny mpanjaka dia nandray fanapahan-kevitra. Sao dia zao ny promotion amin'ny Mordekay. Alleloia. Nataon'Andriamanitra tsy nahita tory le mpanjaka nandritry ny alina satria kay mbola nisy mpanompon'Andriamanitra adiny tany. Alleloia. Nahatsiaro Mordekay Andriamanitra. Nahatsiaro azy Andriamanitra tamin'ny fijoroana. Tsy lo izy le hoe navoavitra amin'ny mpanjaka fa naninona le fijoroana tsy netinekohaka teo ambavady ny tsaroan'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra hoe tonga amin'ny fotoana maliana amin'ny Mordekay. Alleloia. Androany mahatsiaro anao Andriamanitra. Tonga ny fotoana amin'izay amalian'Andriamanitra anao. Dia mahatsiaro ozy aho hoe naiza zany zao misy mihazo-kazo na ny tokony fahasoavana ho anao. Ataon'Andriamanitra tsy mahita tory izay olona izay. Fa isaitsaina foana hoe hay reny olona ireny nahitany fahasoavana be teo amin'ny fiainana nefa tsy mba namaly fity azy. Fa zany Andriamanitra ny fotoanan'ny jobily, fotoanany fahatsiarovan'Andriamanitra azy, fahatsiarovany anao. Ary zay mahataona ny grasy azy satria maninona? Fitsoran'Andriamanitra daholo amin'izay zay rehetra tsy nomeny hatramin'izay. Zay tsy azo hatramin'izay aza atao mampalahelo zay mbola tsy azo tamin'ny taona lasa sy ny efatra amin'izay. Tsy maninona? Fa afaka ho récupéren'Andriamanitra amin'ity taona ity le izy. Ary zay maha-Andriamanitra ny récupération an'Andriamanitra. Amen. Tena zay maha-Andriamanitra ny récupération azy satria amin'ny fotoana ray tsy apozinao récupéren'Andriamanitra daholo zay rehetra tsy vita hatramin'izay. Alleluia. Zany Andriamanitra mahatsiaro sy mahatsiaro anao. Alleluia. Jerentsika fa nisy lehilahy ray izay koa adiny. Josefa ny anarany. Adiny tao amponja tao ingarainy. Alleluia. Rehefa tonga le fotoana anankiray dia inona ny zavatra nitranga? Gadraina tao niaraka taminy tao lehibe mpitondra kapoaka sy mpitondra mofo mpanjaka. Dia rehefa tonga tao dia samy nanonofo ireo dia mba avy koa zany Daniel mba Josefa nandika le nofy. Hoe ay zao ny nofinao dia zao koa ny ianao dia zao ny dikany. Ianao ho avitra soamantsara verina amin'ny plasinao fa ianao tsy tafavoaka eo ianao fa ho faty. Dia ozy izy mantsy le anankiray lehibe mpitondra kapoaka. Rehefa mba tonga any amin'ny fanjakanao ianao ka tafaverina soamantsara mba hatsarovy voaka soamantsara ingarainy nahazo promotion verina amin'ny toerany tsy tadidiny hoe misy Josefa tao. Ndraindray ohatra ny adiny zany tsika. Ohatra miandro be ny hoe mba tsarovy rehefa mba tafa ianao dia mba tsarovy dia ozy izy le olona hoe okefa tsy adiniko zany ianao hoe fa rehefa tafa dia efa mba miara tafa koa tsika ohatr'izay. Fa inona zavatra mitranga? Adininy ianao rehefa tonga any amin'ny promotion izy. Fa Andriamanitra tsy manadino anao zany. Ozy izy le jiolahy teo ambony hazo fijaliana mantsy Jesosy mba tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Tsy miandry any ozy Jesosy fa zao androany eo nanao amiko any paradisa.
tsy mitovy. Le lehilahy anankiray tao am-ponja ozy izy Josefa, tsy adiniko anao ka, tsy adiniko anao raha vao tafavoaka eto fa tsaroko ianao. Fa adininy ihany Josefa. Fa Jesosy tonga dia teony eo dia namaly, tsy adiniko ianao ka, androany ihany tsika sy ianao dia mihaona any paradisa. Zay ny différencen'ny olona sy Andriamanitra. Ny olona mety manadino. Izy avy nefa mba adino ny olona tany amin'ny sisitsisiny tany. Efa mba adino. Dia ozy izy le olona rehefa tsaroko ianao fa tsy adiniko ianao, fa adininy ihany ianao. Fa tsy zany, fa tena fotoana tsara indrindra le izy. Satria naninona? Tsy tian'Andriamanitra ny fanantenan'i Josefa ho any amin'le lehilahy le mpitondra kapoaka. Satria raha ohatra ka tafavoaka dia ny teny tany mba avoay le bie iny, tsy tonga tany amin'ny programa ny andrasan'Andriamanitra azy. Fa kay le dikany le nofona dika, mbola iny lalana tongavanao any amin'le nofo manaraka ho adikany. Zany hoe raha tafavoaka teo zany Josefa dia lasa mpanompon'le mpitondra kapoaka indray. Fa raha ohatra le izy ka raha tena hoe tsy nitranga le izy fa niandry le nataon'Andriamanitra izy dia inona ny zavatra nitranga? Efa tao anatin'ny fahaverezan-kevitra fanjakana ray manontolo, efa ozy izy mpanjaka hoe iza ny olona mahadika an'ity nofo ity. Teo vao tonga saina le mpitondra kapoaka, hoay le adinao am-ponja le bandy mahadika an'ity. Teo izy vao tonga saina. Azonareo ve le izy? Zany le fotoana ahatserovan'Andriamanitra ny tsara indrindra, fa tsy le ahatserovan'ny olona. Andriamanitra nametraka tao aminy tsarova misy olona ray ao am-ponja ao. Nanaovanao fanekena fa tokony ho avoaka. Fa io mahavanty problème ity. Inona ny zavatra nitranga? Nampahanantsona tany am-ponja da Josefa. Alleloia. Teo ny promotion ny andro azy. Dia le promotion tsara lavitra. Ny olona neritseretina satria izao ne, mety niady tamin'ny fahalotom-po mihitsy Josefa tao am-ponja tao. Tsy ho tafavoaka eto ka. Azonao? Adin'le raka mpitondra kapoaka ny Farao iny. Zao izy zao tafita. Za navelany eto. Dia tao mba niady tamin'ny fahalotom-po tao. Dia niady tao hoe tena za mba nahatafita azy anefa zao no nataony. Tsy tafavoaka eto ka. Dia raha mbola zay aloha le tempo dia double classe. Dia eo aloha. Miandro eo ianao aloha mandram-piovanao amin'izay hivavaka ho azy. Saotra Andriamanitra fa tafavoaka le ragahy. Verina soamantsara amin'ny toerana izy. Tsy maty izy fa tena nitahinao dia lasa niverina amin'ny promotion nisy azy. Dia eo Andriamanitra manomboka mahita ny toe-ponao amin'izay. Wow! Mivavaka ho an'le olona izy na dia nanadino azy ary ny olona iny. Dia ozy izy Andriamanitra hoe tsy adiniko izy. Niteny zavatra taminy aho. Ny azoko antoka dia izao. Josefa tsy nanadino izay nitenenin'Andriamanitra taminy mihitsy. Alleloia. Raha ny tao anatin'ny fon'ny Josefa dia izao. Tsaroany daholo ny fotoan'andro, ho avy ny andro. Ny volana sy ny kintana andoha aliketo anatrehako ekoaka. Tsy maintsy marina amin'ny fiainako izay ny ray andro any. Dia nataony vavaka io. Andriamanitra hoe ianao ny tenenin'izao. Tsy maintsy marina amin'ny fiainako izay ny teneninao. Fa tamin'ny fotoana tsara indrindra. Tsaroan'Andriamanitra izy. Tanteraka daholo izay ny tenenin'Andriamanitra taminy. Amen. Hoy aho hoe io fotoana ahatserovan'Andriamanitra io ny fotoana tsara indrindra. Tsy maninona na mety ohatra ny adino ianao. Tsy maninona na ohatra ny tsy tsaroana ianao. Tsy nahazo valim-pity ianao. Tadidio fa raha azonao tamin'iny ny valim-pity ianao dia kely ny azonao. Fa le nomanin'Andriamanitra efa goavana sy ny tsara indrindra. Ary izay ny mahatsara ny hoe miditra ao anatin'ity taom-panafahana sy taona ny fahasoavana ity tsika. Satria eo Andriamanitra no hamotsitra ny zavatra rehetra. Dia izay zavatra rehetra tsy efa sy izay rehetra tsy vita hatramin'izay, eo no anatanteran'Andriamanitra azy. Ny lesona tao anatin'le izy dia izao. Aza mitsahatra ianao mivavaka. Aza mitsahatra ianao mampatsiaro an'Andriamanitra. Aza mitsahatra ianao mahatsiaro koa ny teny izay rehetra efa ny tenenin'Andriamanitra. Fa mila olona mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, izay vao misy zavatra afaka hitranga sy afaka ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray.
Izany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Ary dia misaotra azy tsika satria izay mahatonga hiteny hoe misaotra an'Andriamanitra fa napetrany amin'izao asa fanompony izao dia tsy hoe mandehandeha fotsiny ny fiainam-panahina ao. Dia tsisy tanjony, tsisy tari-dalana fa tsika tena hoentin'Andriamanitra amin'izany hoe tena izao nitondrako anareo amin'ity taona ity. Ary mba tsarovy anie izay zavatra rehetra efa nitenenin'Andriamanitra. Za zao tsy adiniko faraparan'ny taona iny niteny Jesosy hoe hamadika sapitra vaovao. Dia niandry foana hoe inona ary ty ho ataonao zany Jesosy? Zavatra hafa mihitsy zany satria sapitra vaovao. Tonga ny taona vaovao, zao le sapitra. Halleloja. Jobily. Raha tamin'ny taona lasa Andriamanitra, hatramin'izay Andriamanitra niteny hanotrona antsika. Dia tsy hoe adinony akory le fanotronana, fa ny fitsorany tamin'ity taona ity, dia ozy izay jobily dia ho ataoko daholo, na famoronana, na fanotronana, ninona izay zavatra rehetra ho ataon'Andriamanitra. Izay ny sapitra vaovao hitondran'Andriamanitra antsika amin'ity taona ity. Sambatra ianao men'Andriamanitra n'izany. Amen. Ndao hitoetra tsara fotsiny atoky eo amin'ny fiarahana aminy tsika sy amin'ny fifikirana aminy. Ary ozy zao hoe ndao livrentsika izay rehetra tian'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra mifanandrify amin'izay zavatra noteneniny. Amen. Ndao manasanao hitsangana. Ndao hivavaka tsika. Ndao hisaotra an'Andriamanitra manokana tsika ny amin'izay rehetra efa noteneniny. Ary ndao hisaotra azy tsika amin'ity fotoana ity hoe misaotra Andriamanitra fa tonga tokoa ny fotoana ahatsiarovana anay. Raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Aterinay ho anao ny voninahitra, ny fankasitrahana mandrakizay. Misaotra satria mihevitra anay tokoa ianao Andriamanitra. Mihevitra ny fiainam-panahinay. Misaotra fa tsy adinonao izay tavela eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ao anatin'izao olona maro be amina miliara dia misy olona nitsarovanao manokana eto amin'ity asa fanompony ity. Dia ianao no efa niteny sy efa nanambara Andriamanitra. Ty taona ity taona tsara indrindra ho anay. Taona hamaliana ho anay. Misaotra Andriamanitra fa ianao niteny tonga ny fotoana ahatsiarovana anay. Misaotra tamin'izay rehetra nitranga sy ny seho hatramin'izay. Mety hoe ohatra ny adino, ohatra ny nahilikilika, mety ohatra ny hoe tena tsy tsarona ny fisianay. Fa misaotra fa kay ny fotoana tsara indrindra, ny fotoana ahatsiarovanao anay. Ary misaotra fa tsaronao izay. Tahaka ny nahatsiarovanao anao atao anaty samby fiarana dia tsy nahatsiaro anao azy. Dia ianao no nahatsiaro nisy fanekena nataonao taminao dia tonga ianao namonjy azy. Misaotra Andriamanitra fa tsy navelanao ho tahaka ny ho faty tao anatin'ny loza izy dia tahaka izany koa izay. Tsy navelanao ho faty tao anatin'izay rehetra zavatra mety nitranga sy ny seho, ireo loza rehetra mety nitranga, fa nitsarovanao dia ny teninao no nitsaronao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary misaotra ny amin'ny fidiranay ao anatin'ity taona ity miaraka amin'izany tari-dalana sy teny fikasana rehetra nomenao izany. Ho anao voninahitra mandrakizay. Amen. Vavaka tsika. Ndao tsika hangataka amin'i Jesosy hoe ampio izay amin'ny fijoroana tsara amin'ity taona ity. Amen. Amin'ny fijoroana tsara mba tena ho livrenay le tena toe-po tsara andrasanao. Ary tena androso misy kokoa ndray izay amin'ity taona ity anao mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Androso misy kokoa izay iorina ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fandrosoana amin'ireo toetra andrasanao. Ndao sandratsika izay vavaka izay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay manatona anao. Ianao Andriamanitra efa vonona ny amin'izay rehetra niteneninao dia ho ataonao. Fa izay koa vonona Jesosy ilivre izay rehetra andrasanao koa mifanandrify amin'izay niteneninao. Na toe-po zany, na mifandrosoana amin'ny fiainam-panahy zany, amin'ny firehetana vaovao indray amin'ity taona ity, amin'ny mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay, amin'ny hafanampo, amin'izay rehetra tena fijoroana Andriamanitra andrasanao, amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny fandrosoana amin'ny teninao mandrakariva, mba hahatonga anay olona tena amin'izay endrasanao Andriamanitra. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao, misaotra indrindra ny amin'ny famindramponao.
ary manaiky anao tanterak'izay amin'ny fiainany amanontolo. Voninahitra tolotra eo anao, ho anao ilay velona mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana. Tain'Andriamanitra ianao dia atao tehaka mafitsika voninahitra Andriamanitra sady handray ny mpanompon'Andriamanitra. Merci pasteur. Sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy kosa e. Alléluia. Mamangy hatrany Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny a. Teny akaikinao a mahatsiaro anao Andriamanitra hoe. Misy dikan'izany matoa Andriamanitra mandefa ny teniny mampatsiaro antsika izay mahatsapa ny tena antsika ho adino sy nailika. Fa Andriamanitra tsy manadino anao zany. Ary amin'ny titony ity Andriamanitra hatsiaro anao. Mazava ho azy fa ianao koa moa zany amin'ny titony ity dia hatsiaro an'Andriamanitra. Amen. Tsarovo izy ny tompo teo a. Tsarovo ny teny izay nomeny anao dia ampatsiarovy an'Andriamanitra. Ao a, teny akaikinao a. Tsarovo le teny hoe avereny zay. Ampatsiahivo an'Andriamanitra hoe. Amen. Dia apiko anankiray hoe tsarovo koa ny teny izay teneninao. Dia hijoroiko. Alléluia. Mety ny teneny hoe za tompo tsy anao an'ity intsony dia mba hijoro zay amin'ny titony ity. Anampy be ny fijoroan'Andriamanitra ho anao koa zay. Fa tsy Andriamanitra ny diliritsika ianao mahatoky Andriamanitra, ianao nefa ny teny. Averin'Andriamanitra koa ianao koa efa mba ny teny fa mba ataovy amin'ny titony ity koa. Alléluia. Hitanareo mifamatotra foana ny fijoroantsika sy ny fisehoan'Andriamanitra. Amen. Zavatra isany voaraiko teo ihany koa tsy ny vision mbola tsy nitranga. Ao a, fa sao adinonao le vision. Be dia be ny zavatra tenen'Andriamanitra mbola tsy nitranga. Araka ny teny pasteur atao hoe efa 40 taona zay 2010 ny anaty amin'ny 2003 20 taona. Mahavariana fa mbola etsika. Ny atongavantsika eto koa tsy fampijinja amin'ny teny fikasana mitranga sy tsy mitranga. Mangetahitana sy teo any an-danitra koa tsika. Zany koa mbola zavatra hafa. Zavatra voaraiko teo dia zao. Tsy hoe vision mbola tsy nitranga. Fa sao dia ianao nefa nanadino le vision nefa Andriamanitra efa nitenen'le izy. Maton'ny teneniny iny ho ataony iny. Ary mihintsika efa ty taona 2024 ity hijoro Andriamanitra hatsiaro anao, hatsiaro ny teniny ary atateraka an'izay efa nilazainy. Ho atambatr'Andriamanitra daholo ny teny fikasana rehetra araka ny tenin'ny pasteur teo. Izy famoronana amin'ny titony ity. Efa tamin'ny 2013 izy niteny zany. Fa mbola mino fa mbola valable zany ary matoa izy niteny ray mandeha dia aorian'ny zavatra teneniny dia valable ny teny. Amen. Maika miaraka amin'ny taona jobily famangipa ny tronana. Esory ihany fahakivokiviny io dia encourage tsara ianao pekary moral fa semaine tsara ty semaine ity. Semaine vao iarahantsika trena natombokontsika teto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Tsara fefary ty semaine ity fa kalma fotsiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Taontsika hitsanga misaotra ny tompo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zay. Very zay raha tsisy teny. Mirenireny fotsiny zay raha tsisy révélation avy aminao. Ary tsy misy direction zay raha tsy omenao teny fikasana. Misaotra fa taona anankiray tsy navelanao. Andalo fotsiny indray ny 2024. Ny ao am-ponao mihitsy ny asehonao fa tena sary-piaro ianao ny aminay. Misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay nanao sakrifisy vao maraina. Tsy mora ny ilay manatrika sekoly fa noho ny amin'ny etaetany anaty, noho ny amin'ny fahavitriany satria invitation avy aminao, indrindra ny teninao hoe katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany. Ndreto izay manateraka an'izany ampifaliana, tsy ataonay hoe mahavaky tratra ny fahatongavana eto, fa tena mifiravoravoana sy fientanentanana no hatongavanay manome voninahitra anao eto amin'ity toerana ity amin'ny alalan'ny fiatrehana ny sekoly amin'ny mampianatra anay ary amin'ny mampampianatra anao tompo. Misaotra fa tahaka ny nahatserovanao an'ny Noa izay nanadino na dia fatao anaty sambo fiara hoe mila mivoaka ny sambo koa ny izy. Ndrao izay tompo ao anatin'ny fahatsarany teny fikasana amin'ity taona ity anadino hivavaka. Zany no angatahanay mba ho taitra hatrany izay amin'ny alalan'ny fanahy mivavaka avy aminao. Ny afo sy ny firehetana ho amina vavaka mifanandrify amin'ilay teny fikasana. Mba ho tsaronao tahaka nahatserovanao an'i Daniel natanteraka ny teny fikasana ho amin'ny fireneny. Sao Andriamanitra misy teny fikasana ho amin'ny firenena afaka mba atao amin'ity taona ity satria misy zanaka ao Mahatsiaro manomboka androany maraina.
Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mijoro eto ihany koa izay mba ho tsaroanao tahaka ny Jeremia izay nisalasala tamin'ny ianao niantso azy nefa ianao efa nanomana fa nakely toy ny zaza azy izy dia efa nanomana programa ianao. Tsarovy izay rehetra antsoinao hiara-dala ny ary hazakazaka amin'ny anaty fanompona ka manatrika eto tsy mandrehan'izao fampahirezana sy vavaka izao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy izay tahaka natsiarovanao Mordekay ohatry ny chef sécurité foana amin'ny fiainana mataonany fa nisy fotoana anankiray natsanganao izy ho vice président. Tsarovy ihany koa ny tsirairay avy izay tonga eto tahaka natsiarovanao an'i Joseph izay nanomboka nanaisotra ny fifantohany amina olona rehefa tsy nametraka amin'ny fony izy tamin'ny olona fa namerina amin'ny fony taminao dia nanokatra lalana izy. Hay tokoa raha natsiaro an'i Joseph le tandapan'ny Farao dia lasa mpanompo ny tandapan'ny Farao izy fa tsy lasa prime ministre. Le fotoananao tompo ny fotoana tsara indrindra ary amin'ity taon'ity ty le fotoananao. Misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny teny fampatsivana maraina, misaotra ny amin'ny teny fananganana vao maraina, misaotra ny amin'ny teny fanairana sy ny teny mpantsiana ndray tsy miazakazaka androso indray amakivaky ny herinandro miaraka amin'ny fanatrehanao. Zany no angatany mba ho ankasitrahanao ny dianay amin'ity semaine ity. Tsy le amita ny semaine ny fahombiazana sy fipoahana fa le miaraka anao mandritra ny semaine ninona ho ataonao sy mety mbola tsy ataonao ara-potoana dia misaotra sy mankasitraka anao zany amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndreto ny zanakao tsiraray avy izay tonga eto vao maraina. Ao ny andeha hianatra, ao ny andeha hiasa, ao ny mety miady saina, ao ny mety misy vesatra, mety misy fahasarotana lalovana, mety miatria tafiotra amin'ny fiainana, mety ao anaty ady. Zany mihitsy no entina eto amin'ny fanatrehanao androany. Mahatsiaro izay fa taonany Jobily ity. Misaotra betsaka Jesosy fotoam-panafahana ity fotoana ity. Fotoana mitsorana ny zavatra rehetra, année de grâce, fotoana ny fankasitrahana, fotoam-panavotana. Dia tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto indray tompo, tsarovy amin'indra fonao. Va ao Jesosy izay mety mba manahirana ny tsiraray avy satria izy ireo sy izahay rehetrarehetra dia samy mahatsiaro ny asaribidiny mandrakizay izay nomanao anay. Ninona karazana olona dia fantatray fa ianao ny vahaolona dia afaka mamotsitra ianao aoka hisitraka an'izany karazam-pahagagana izany izay manatrika eto. Ho anao izay tonga eto raisy ny fahagagana ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandehana mamaky vaky an'ity journée ity fa hanomana fahagagana eny amin'ny lalam-piainanao Andriamanitra. Mifanandrify amin'ny fifoaza mifanahanao, atsiaro an'Andriamanitra izay niteneniny ary atonga anao hijoro an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa tsofintsika rano ho herinandro feno voninahitr'Andriamanitra ty herinandro ity. Raha misy ny ady andresy ianao, raha misy ny sedra hihoatra ianao, raha misy ny zavatra mitady ana fotoana hijoro am-pifaliana ianao. Ninona mitranga sy miseho eo anampy ny fanamasina tonga anao tsy ho dobo, tsy ho raraka, tsy ho lavo, tsy ho reraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandehana herinandro tsara ty herinandro ty satria Andriamanitra tsara no manome anao teny tsara ary ianao ihany koa tsara fanahy tafatombona sy tafahoana ny ty sy manina mitranga amin'ny mirakla amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Tehaka mafitsika ho an'ny Tompo. Tena kaikinao aza mora kivy zany hoe hitranga io hoe satria marina Andriamanitra hoe. Amen. Raisy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana mamakivaky an'ity herinandro ity miaraka amin'ny fanamasina izay hampatsiaro anao, atonga anao atsiaro ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Atonga anao arisika hiverina eo amin'ny vavaka mpatsiaro an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mahita fa velona ianao, marisitrisika ianao. Tonona amin'ny anaran'i Jesosy olon'ny fanantenana ianao, olon'ny finoana ianao, olon'ny fitiavana ianao, olon'ny fijoroana ianao. Ninona trehanao Andriamanitra miaraka aminao andamina elo lalana ampandresy ianao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandehana famarina aminao ny tenin'ny Tompo hoe arindro izao ombanao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha pitsy fotoana antsika eto sekoly indray raha mbola afaka ianao, za mahita fa afaka ianao, afaka amboarinao ny fotoana zany. Mivavaha dia tonga avy do hianatra. Manomboka ataontsika, tsaritsika mahalala izay tokony atao ahafahana miaraka amin'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra manao izay tokony atao. Tain'i Jesosy tena kaikinao herinandro tsara ho anao ty herinandro ty hoe famindrapo sy fahasoavana miaraka aminao hoe tain'Andriamanitra ny journée anao hoe tenena izy tsy aly any mitavanao tsikitsiky hoe tsy andiso fanantenana anao zany ny Tompo hoe herinandro miavaka ty herinandro ty hoe io zavatra ohatrany tsy mety io hoe ataovy an'izao izy ndray mpimaso io hoe ho ataon'Andriamanitra hoe aza matahotra hoe
efa tafitona tao programa ianao hoe aza miala ao amin'ny programany ianao hoe tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Sarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no